Dia faly miarabantsika rehetra indray mpanaraka amin'ny fandaharana seho ny herinandro eto amin'ny MBS TV sy amin'ny radio MBS 95.4 amin'izao andro ririnina izao dia somary mipoaka kely amin'ny masoandro androany zany hoe manome hafanana kely dia ararotiny izy satria nalaza be tamin'ny herinandro hoe hoavy le amin'ity herinandro ity hoavy mangatsika be latsaka zéro mihitsy dia efa mivonimbonina foana izahay hoe aiza ho aiza ny tokony misy ny akanjo mafana rehetra satria mety latsaka zéro zany enjana be ny ainan'izany io zany efa mivonimbonina foana tsika amin'ny akanjo mafana satria nan'izany feo zany ary dia mbola enontsika ngamba hoe somary mbola vasobasoka kely no le grippe somary maherihery vaika tamin'ity ririnina ity eto dia ampafantatra anareo hoe aiza ny hetsika tokony aleha amin'ity farany herinandro ity dia amin'ny zoma fa 4 ny volana jolay ho avy izao amin'ny zoma zany dia eo amin'ny Alliance Française Andavamamba dia mana fotoantsika miaraka amina revirevy gasigasy miaraka amin'ny tarika Ifany, tarika Levelo, tarika Generaly, Zandrigasy manomboka amin'ny 7 ora ariva ny fotoana ao amin'ny AFT Andavamamba ny vidim-pidirana kosa ray alina ariary ny tapakila ary ho an'ireo mpikambana ao amin'ny Alliance Française dia 10,000 ariary fotsiny no alohanareo averiko amin'ny zoma zany fotoanantsika amin'ny fito miaraka amin'ny tarika maromaro zalany ao Ifany, tarika Levelo, tarika Zandrigasy, tarika Generaly zany hoe vazo miteny daholo zany ny fety amin'io amin'ny zoma io. Ary dia mbola amin'io zoma fa 4 ny volana jolay io ihany dia mana fotoantsika miaraka amin'ny olombelo riky ao amin'ny plaza etsy Ampefilo manomboka amin'ny 7 ora sasany ariva ny vidim-pidirana kosa dia 3 alina ariary. Ary dia mbola amin'io zoma fa 4 ny volana jolay io ihany dia mana fotoantsika miaraka amin'ny Teddy Prezo ao amin'ny Chill Café ery Ambondrona nampitondran'ny lohateny moa ny hetsika hoe acoustic session zany izy io acoustique ny revy amin'io zany manomboka amin'ny 4 ora alina vidim-pidirana kosa tsy misy fa ny consommation no obligatoire amin'ny zoma manomboka amin'ny 4 ora alina miaraka amin'ny Teddy Prezo etsy amin'ny Chill Café etsy Ambondrona amin'ny zoma ho avy izao. Tanelu zadena feluk fuguna tamfayajero mutitani Pusana ari Irabib Sigos of a mind Chuanis a fantim sifaran manduvizani Oh yeah Tanelu zadena feluk fuguna tamfayajero mutitani Pusana ari Irabib Sigos of a mind One is a phantom, she far on Manduvizani. Stara tak tak to Judum Zal, 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 Stara tak tak to Judum Zal. Ary dia mbola amin'io zoma fa 4 ny volana jolay io ihany amin'ny zoma zany dia manana fotoantsika elaela tsy nahitany lego ao amin'ny Bonarabe 67 hectara manomboka ny 4 ora alina averiko lego ao amin'ny Bonarabe 67 hectara mafapana ny hetsika amin'io zany amin'ny 4 ora alina manomboka ny fotoana
vidibidirana kosa dia ray alina ariary. Ary mbola amin'ny zoma fahina amby 20 volana jolay io ihany dia mbola mana fotoantsika miaraka amin'ny Luc Mahery Riza Ramanatoanina ao amin'ny Piment Café etsy Behoririka manomboka amin'ny 6 ora alina avery koa Piment Café miaraka amin'ny Luc Mahery Riza Ramanatoanina manomboka amin'ny 6 ora alina vidibidirana kosa dia 2 alina ariary. Ary amin'ny asabotsy kosa fa 7 amby 20 volana jolay ho avy zao dia mahana fotoantsika miaraka amin'ny Fira Solofiniaina ao amin'ny TCC Analakely zany hoe immeuble deuxième étage ao amin'ny Shoprite Analakely zany io amin'ny 3 ora sasany fotoana manomboka amin'ny sabotsy dia ny vidibidirana kosa dia 5,000 sy ray alina ariary. Ary ny hetsika farany ampahafantarina anareo dia amin'ny alahady fa 7 amby 20 volana jolay ho avy zao dia misy hetsika ao amin'ny CCSK Etsetamena Kalofahiny Atsiarovany Mirana Nal Rakotovringa izay rahantsika amin'ny Salomon, Gottlieb, Lily, Luc, Zozo, Lily, Mirana Arkalavazo zany hoe ary robony zany zareo ampatsiahantsika ny Mirany Naly Rakotovringa ny vidibidirana kosa dia 5,000 sy 2 alina ariary ny tapakilatsotra ary 3 alina ariary ny famandrihan-toerana avery koa 5,000 sy 2 alina ariary ny tapakilatsotra ary 3 alina ariary ny famandrihan-toerana amin'ny alahady amin'ny 3 ora tolakandro. Dia izay sy izay ny hetsika azo mampahafantarana anareo tamin'ity herinandro ity amin'ny heriny amin'ny verneto indray mampahafantatra anareo hoe aiza no tokony aleha amin'izao andro ririnina izao isaorantsika nanaraka an'izany teto amin'ny MBS TV sy izay manaraka an'izany amin'ny alalan'ny MBS Radio amin'ny heriny indray amin'ny verneto veloma daholo tompoko.